Dieudonné et Violette, des noms que nous entendons souvent dans le monde de l'artisanat malgache parce que ce sont deux pionniers dans ce domaine. Ils portent souvent l'étendard de la Grande Île dans les salons et les foires internationaux. Leur histoire commence peu avant 1996. Ancien professeur, Dieudonné se tourne et embarque sa femme dans la ferronnerie. Nanomboka amin'ireo fanefena ny zavatra ilaina andavanandro ohatra ny hoe fatana mitsitsy, fatapera, seau, basine sy ny sisa zany. Fa noho ny fiofanana natao momba ny design sy création dia lasa nivelatra kokoa le asa ary tsy maintsy mila olona zany hiaraka hifanampy amin'ny tena. Dieudonné et sa femme ont commencé à recruter et à former d'autres artisans pour les aider à répondre aux besoins du marché et à agrandir leur société. Nisako tato amin'ity toerana ity zao dia 5 taona amin'ity 2020 ity. Za manana fahasembanana ara-batana aloha teto. Dia noho ny maha izy amin'ilay hoe asa tanana dia tanana zany no miasa bebe kokoa ary tsy misy le hoe fanelingelenana fa zay vita zavatra vita avy amin'ny zavatra vita amin'ny tanana zany dia tsisy manelingely fa mety ampy tsara mihitsy. Voafihako daholo zany nefa eto amin'ity toerana ity voafihako. Natao hoe tena andro manalina mihitsy ny formation zany. Nandritry ny fotoana naharitratra dia ireo no namokatra zany, nampianarina dia namokatra. Efa misy grande ouvre ireny mampianatra anay an'izao. Efa taloha zany dadadony nampianatra an'ireo olona ireny dia ireo olona ireny mampipita hatrany hatrany. Efa misy olona efa talohanay zany tato dia dadadony nampianatra anazy. Dia ilay olona le talohanay indray zany no mampianatra anay amin'izao dia raha misy olona ohatra hoe vao miditra indray amin'izao dia izay indray no mampianatra anazy. Ohatr'izay ilay izy. Des décorations de jardin, des sculptures, des objets du quotidien et des meubles sont exposés dans l'atelier de Dieudonné et de Violette. Tous ces articles ont été créés avec l'idée de leur donner à chacun une âme. L'inspiration est essentiellement issue de la culture malgache, des œuvres d'art prisées particulièrement par les étrangers. Zay tsena zay teo aloha ohatra mpanao asa tanana rehetrarehetra dia teny Nzomamo tamin'ny mbola Zoma mbola teo dia avy eo nisy ny marché tsena artisanale teny amin'ny Koum 67 hectares dia rehefa somary hoe tao anatina fotoana fohy dia niroborobo ary ny fantatry ny vahiny le ataontsika hoe capacité eo amin'ny resaka famoronana sy ny fanefena zany dia avy eo efa ny betsaka ny vokatra, ny betsaka ny demande ny betsaka ihany koa ny production dia nanomboka nanao ny tsena any ivelany zany hoe mandray anjara amin'ireny foire internationale reny. Dia ny tena nafinaritra dia zao izay nentina tamin'izany dia mora lany zany hoe nisy tombony kokoa zany ny fanaovana an'izay tsena ny ivelany zay ary nahafahana nanangana malaky be, aiza moa ny hoe malaky be fa amampolo taonany maro ny fotodrafitrasa iasana. Dieudonné collabore également avec des associations et des entreprises étrangères, mais aussi des designers étrangers qui font produire leurs objets de décoration à Madagascar. Les produits de Dieudonné se caractérisent par l'artisanat et le recyclage. Dans l'atelier, la majorité des tâches se font manuellement. Safidy le izy no hanao an'le asa tanana mba ho tena amin'ny tanana mihitsy le izy zany hoe miena be da be zany ireo machine zany. Le akora anaovana ny asa tanana vy dia ny ankamaroany zany barika aloha, betsaka ny barika sy na barika na goudron na barika na goudron efa voadio, ny barika menaka, ny emballage métallique zany rehefa afaka atao ahodina atao tôle aloha izy dia reny zany anisan'ny hoe akora ny ankamaroany zany dia recyclage sy akora voajanahary.